Ali mamangin tukandrantsika tsirairay havana amin'ny alalan'izao fanampavahana izao amin'ity alahady farany amin'ny volana janoary 9 janoary 2020 izao izay itondrana ambavaka ny mararotitra manerana ny sahany efitsika emma mbola ao anatin'ny fibanjinana ny loha hevitra hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra isika riavana anio dia idera an'Andriamanitra isika miara-mitsangana isika ry olomboantson'Andriamanitra sady masina no malala ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanavaozany fanahy masina amen. Ny salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy fahenina hatramin'ny andininy fahavalo nondeha iderantsika an'Andriamanitra. Salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy fahenina hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'ny Tompo. Miteny Jehova no nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny ampitan-javatra izy tahiry ny rano lanina ao an-trano fitehirizana izy aoka atahotra Jehova ny tany rehetra aoka ampotra eo anatrehan'ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Amen. Ivavaka isika. Tompo lehibe tokoa ny fiandriananao. Hainao ny mahatonga ny arety mandringana ary hainao ny mampitsahatra azy. Hainao ny mamela ny haintany hamely ary hainao ny mandatsaka ny ranonorana. Hainao ny manala mpanjaka iray amin'ny toerany ary hainao koa ny manendry mpanjaka. Andriamanitra ô, nanehonao ny fiandriananao ireo boka folola raha ny tokamonina teny an-tendrombohitra dia nositranonao teny an-dalana raha ny ranao nankany amin'ny mpisorona. Miatra amin'ny fiainana isan'andro Tompo ny alehibe ny fiandriananao ko amin'ny alalan'ity fanampopavahana ity no hanehonao ny alehibe ny fiandriananao ka izay misalasala eo amin'ny fiainany omaly dia omenao finoana matanjaka mandritra izao fotoam-pivavahana izao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay lohan'ny fiangonana sy mpanefa ny fiantsonanay no angatanay izany vavaka izany. Amen. Maza ho toerana ry avako malala. Ny Andriamanitra izay vavahantsika ry havana dia manana ny sitrapony izay ambarany amintsika koa inoy amin'ny fanatsana ary eritreto lalina izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izao amin'ny anaran'ny Tompo. Misy marary va eo aminareo, misy azo mpahoriana va eo aminareo, aoka izy vavaka ary ny fivavaky ny fotoana dia hamonjy ilay marary. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vaovolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Izay rehetra sitrakao no aoka mba hatao izao. Natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana dia sika hiara hivavaka ifona noho ny helitsika hivavaka isika ry havana. Tombo tianao hay hivavaka aminao izany raha misy marary, raha misy azo mpahoriana
matetika nefa ny ataonay tompo raha misy marary dia mamonjy dadarabe na ireny bitay zay ireny fahadiminay ianao loha ranony fisina tsy tsahonay ianao Andriamanitra lay loha ranony fisinay nambaranao taminay teto raha misy marary aokizio koa mampianaranay tombo na azo paorina na marary haitodika aminao lay nampisy anay ito amin'ny tany ity sy loha ranony fisinay fa ianao no mahavotsy anay tombo mamila loka tombo mamindrafo eny raiky mba valio izao fivavako izao mba sasao ny ranao soa dia adino aho izao zay vonina rehefa misy mampahory anao ary rehefa misy marary dia hivavaka hitodika amin'Andriamanitra ianao ary ny vona tamin'ny helokao rehetra tamin'ny fahataona rehetra ianao riava reo zay ny bibyka marina tokoa raiso amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao miara-mitsaga antsika riava hoy ny tompo mamela hevitsika satria ninoanatra ianao ka nanety tena teo anatrena izaho efa niay hoy Jehova mety aho madiova ianao voavela nirikariry aho noho ny anarany tompo midirazy sambatra ny olona izay voavelany eny sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova iloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ry Jesosy masoandronay eo niaizy ny fo lasa tokoa. Dia sahy manambara ny finoany an'Andriamanitra njoro vaolombelon'ny tompo eto amin'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana araka ny soratra masina na ny fanekempinoana laharana fahatelo no etsika manambara ny finoantsika riava mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany antsika fa fombola mpanotra isika dia mahaty hamonjy antsika Kristy mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very
izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova omalisian'io ary mandrakizay mino ny fanahy masina izy ny manambara amin'ny fanahintsika fahazanak'Andriamanitra izy fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray ny fandresena zay enti mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika tombo ampitombony finoanay amen afaka mipetraka isika ny hafa mialohany hitsanganan'ireo taribavaka sy ny amaky ny soratra masina riavana dia ny hira manaraka no hiraitsika efa tonga ty izao teny fiainana raiso mba ho fiainana mbola iaraka maksiany ten'Andriamanitra tsika ko melo zany dia iobona mivavakytsika ry Andriamanitra ray mbola misotranao izahay no ramezanao anaizy ny tombona zao ka tonga eto anatin'ny tranonao ity indray izahay ankehitriny iaino ny teninao ary raha hovakina ny teninao dia ny fanahinao masina no hitoetra ny mpamaky ny teny mba hazava tsara ny teny ary raha mbola hotoreny zany teny zany dia ny fanahinao foana mbola hanome tolotsaina ho an'ny totory ahafahanao mampita ho an'ny vahoakanao ary reto vahoakanao reto koa tompo dia samy mpahazo ela ahafahany mitombo finoana amin'ny teny izay ho ampitaina aminy dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany misaotra indrindra ny tompo amen ny bokin'ny Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo raisina amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ary tohizana ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko voalohany raisina amin'ny andininy fahefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo ary faranana ao amin'ny epistily no soratan'i Jakoba toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ireo tenin'Andriamanitra ireo Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy raha misy abokana amin'ny olona dia hoentina any amin'ny tsorona izy ary raha zahany tsorona izy ka hita fa misy mamontsina fotsy eo amin'ny hoditra sady efa niova ho fotsy ny volo ary misy nofo mangena ela hita eo amin'ny mamontsina dia abokana efa ela teo amin'ny hoditry ny nofony izany ka ataony mpisorona hoe maloto izy tsy atokony toerana akory izy fa efa maloto ary raha mipiopotra mihintsy eo amin'ny hoditra ny abokana ary manenika ny hoditra ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony na aiza zahan'ny mpisorona ary zahan'ny mpisorona ka hitany fa nanenika ny tena ny rehetra ny abokana dia hataony hoe madio ilay marary fa efa niova ho fotsy avokoa izy ka dia madio fa raha misy nofo mangena ena miseho eo aminy dia haloto izy ary raha zany mpisorona ny nofo mangena ena dia ataony hoe maloto izy fa maloto ny nofo mangena ena abokana izany ary raha niova ny nofo mangena ena ka tonga fotsy
dia akeo amin'ny mpisorona izy arazahany mpisorona ilay marary ka hita amin'ny fahatonga fotsy ny aretina dia ataony ny mpisorona hoe madio izy fa efa madio. Filazana tsara araka amin'ny marika toko voalohany andininy faefapolo. Ninasitranan Jesoa ilay boka ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandoarika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesoa dia onena azy ka naninitra ny tanana dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy ary namepetra azy mafy Jesoa dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe tandremo tsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza na amin'izy fa mandehana miseho amin'ny sorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nanodiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa rahalehilahy ka nilazalaza sy nampihely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo nihiditra miariary tao an-tanàna intsony Jesoa fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy dia nanantona azy ny olona aveny tontolo eny. Faranatsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny epistily nosoratany Jakoba toko 5 raisina amin'ny andininy 17 hatramin'ny 18. Misy azo-porina va eo aminareo, aoka izy hivavaka, misy faly va, aoka izy hihira fiderana, misy marary va eo aminareo, aoka izy apahaka ny lolon'ny fiangonana, aroka anositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia avela ny helony. Koa mifanekehelyka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany ary izy nahery mivavaka mba tsy hilatsahany ranomorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranomorana 3 taona sy 9 bolana. Ary nivavaka indray izy dia nandatsaka ranomorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ny tokotendriavana dia isika hangataka ny fanahy masina amin'ny alalan'ny hira manaraka. Ny fanahy masina efa tonga tokoa mba homba ny tontolo. Iraintsika ampitsanganana izany. Iara-pitsanganantsika tokoa.
tenin'Andriamanitra zay andraisantsika fahamarinana avy amin'Andriamanitra indray aniry aby dia ny filazantsara araka ny marika toko voalohany fa ny andininy ho raisitsika dia ny andininy fahefapolo sy hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo ireniko vakina amin'ny anaran'ny tompo zany marika toko voalohany ny andininy fahefapolo hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo izany amin'ny anaran'ny tompo ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanalo taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ary Jesosy dia onena azy ka nanindritra ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokana ka dia nadio izy. Amen. Ry avako malala ao amin'ny tompo ity perikopa ity dia milaza ty marary ny abokana anankiray. Jesosy Kristy ry avana dia efa nandray an-tanana marary maro eny ny nanjo ny olona maro teny efa niraisiny tantanana izany eny na ny fahafatesantsika azy ny fahafatesan'olombelona azy efa niraisiny Jesosy an-tanana mba ahavozatsika amin'izany. Eto amin'ity marika ty fa voalohany andininy fahefapolo hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo ity dia ahitantsika izany fandraisany Jesosy an-tanana ny manjo olona iray izany habokana moa ny voalaza eto no nanjo ity rangahy ity. Ahitantsika ny fandraisany Jesosy an-tanana ny manjo olona iray zao ry havana ny fandraisany Jesosy an-tanana ny manjo anao dia mitaky fihetsika maneho fanandratana an Jesosy sy ny fahatokina azy fa mahay izy. Zany hoe raha tianao raisiny Jesosy an-tanana ny manjo anao dia zao ry havana mitaky fihetsika maneho fanandratana an Jesosy sy ny fahatokina an Jesosy fa mahay izy. Dia overenantsika ny andininy fahefapolo milaza izany ry havana hoy ny andininy fahefapolo ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio. Tiako be ry havana io phrase farany eo ianao mahay manadio hoy ity rangahy tratra ny abokana ity ianao mahay manadio ary zany finoana ao anatin'izany sy fahatokisany fa mahay Jesosy ry havana no nitarika ny fihetsiny rehetrarehetra nanatona nitaraina nandoalika satria velona tao anatiny ny finoana hoe ianao mahay manadio ry havako io fahatokina tao anatiny io niteraka fihetsika mahatitera nanatona an Jesosy izy na teo ary vahoaka zay mety satria izy boka ka mohikasika aminy na teo ary re vahoaka nanilikiliky azy tsy maintsy nataony niezaka nanatona an Jesosy ary naorany tamin'ny Jesosy ny maharary azy zay le hoe nitaraina ary indrindra nandoalika ity lehilahy tratra ny abokana ity nanatona nitaraina nandoalika ary hoy ny teniny ianao mahay manadio ry havako te handray an-tanana ny manjo antsika rehetra i Jesosy Kristy ankehitriny zao anefa matoky sy mino ve ianao fa mahay Jesosy Kristy mahay ny zavatra rehetra ny ninona manjo anao tena mino ve ianao fa hainy Jesosy ny mandray an-tanana io manjo anao io
ary hainao ve ny manao fihetsika manandratra an Jesosy sa le fihetsika manala baraka an Jesosy no tena hainao? Mivavaka ho an'ny rehetra manerana ny Madagasikara, iny manerana zao tontolo zao ary nefitsika eny mamity an'ity ireo izay tratrany abokana isan'izany ianareo manatrika eto zao eto manakavaly te handray an-tanana anareo, te handray an-tanana ny manjo anareo, te handray an-tanana ny fijanenareo i Jesosy Kristy fa ny angatahany pitsoky tahaka ity boka voalazay ity hoe ianareo matoky hoe ianao Jesosy dia tena mahay mandray an-tanana ny fiainako. Mino an'izany ve ianareo riava? Ary zao riava mitaky fihetsika maneho ny fanandratana an Jesosy, ny fanatonana azy, ary aza manatona zavatrafa fa manatona an Jesosy riava mataovy mahay mitaraina aminy ary mandoaleha mihitsy eo anatre fa ny lohalika afaka mandohalika eo anatre an Jesosy no lohalika afaka itsoro eo anatre amin'ny sarotra rehetra eto amin'ity tany enatsika ity. Ny manaraka riavana ny fandraisan'i Jesosy an-tanana ny manjony olona iray dia mikasika ilay olona amin'ny tanany i Jesosy, mikasika ilay olona amin'ny tanany i Jesosy. Ndeha eo vakitsika riavana ny andininy faraiky amby efapolo, ny andininy faraiky amby efapolo riavana mivaky toy izao amin'ny anaran-tony. Ary Jesosy dia onena azy ka nanindritra ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao, ary niaraka tamin'izay andiny faharoa efapolo dia niala tamin'ny niabokana. Ny fandraisan'i Jesosy an-tanana ny manjony olona iray riava dia mikasika ilay olona amin'ny alalan'ny tanany mihitsy Jesosy, araka ny andininy faraiky amby efapolo no vakitsika teo, nanindritra ny tanany ka nanendry ity boka ity mihitsy Jesosy Kristy riavana. Nahazatra ny olona tamin'izany fotoana riava na tany amin'ny testamenta taloha rehefa mahita fa tratrany abokana ny olona iray dia ny mihataka aminy no nahazatra ny olona ary ny mampitoka monina azy zay ihany no azo atao. Fa eto amin'ity perikopa ity indrindra ny andininy faraiky amby efapolo riava dia nanova tanteraka izany i Jesosy, tsy mba nanirikirika ity boka ity i Jesosy fa nikasika azy mihitsy nanindritra ny tanany i Jesosy Kristy. Tena novany Kristy ny nahazatra ny olona i Jesosy Kristy zany no voalohany nanindritra ny tanany ka nanendry ilay boka. Mahafinaritra zany riavana. Riavako malala ao amin'ny tompoko, maro ny olona voahilikilika ahilikiliko ny hafa noho ny manjo azy fa simbana nara-batana, ohatra na voniny sida sy sisa ahilikiliko indrindra ny olona tratrany abokana mbola misy manilikilika mandrakandroany fa Jesosy kosa tsy manilika anareo riavana. Mifaliry avako malala fa Jesosy tsy manilika anareo fa manindritra ny tanany tsy hita maso amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika iahiny anareo sy amonjeny anareo matoky ny marary rehetra indrindra anareo tratrany abokana. Anatin'izany anareo eto manakavaly tsy manilika anareo i Jesosy Kristy tompony fa manindrika ny tanany amin'ny fomba tsy takatry ny saina handray an-tanana ny fiainanareo.
manilkikolona noho ny antony maro samihafa tadio anefa ho an'izay manao izany fanilkiliana olona izany ny fanilianao ny olona iray na inona antony dia toeriny Jesosy izany iaho ny fanilkilianao ny olona iray tena toeriny Jesosy na inona anao manosika anao hanilkilika olona iray dia tsy ilay olona hilkilika no hiadivanao fa dia Andriamanitra mihitsy no miady aminao manosika izany fanilkiliana izany eto Jesosy iaho maniditra ny tanany mikasika ilay boka tsy manilika na iza i Jesosy tompontsika namana eto ampamaranana riavako malala raha fitinina ny fahamarinana nambaran'Andriamanitra tamintsika teo dia izao nanatona ny Jesosy ka nanao fihetsika manaja manandratra ny Jesosy Kristy ity boka ity nanaboraka ny maharary azy zay le hoe nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehan'i Jesosy mba haitsika ve ny manao zany fihetsika manaja ny tompo izany ary nanana filoana matanjaka ity boky ity ka sary miteny hoe ianao dia mahay manadio ahy matoky ny fahaizan'i Jesosy aho fa tsy ny fahaizanao na fahaizanao ary zao raha zany mitetratsika mandray an-tanana ny fiainantsika Jesosy maniditra ny tanany amin'ny fomba maro tsy takatry ny saitsika ho famonjenatsika ary motsy efa niainantsika ve zany ry aho zany Jesosy maniditra ny tanany tsy hita maso mamonjy atsika izany mandray an-tanana ny manjoatsika isan'izany ianareo boka eto manakavaly na olona avy any ampitan-dranomasina aza mbola tonga eto mijery anareo ary tsy adiniko ity fehezanteny ray ity hoe zay avy any andafy raha manampy anareo ka ianareo sambogasy indray hoe tsy hay fanampy tsy manilika anareo nefatsika ray mariava matoa manokana ty alady androany ity hitondranam-bavaka anareo ary manao zay kely vitanisy matoa nanorona ity homoniry ity eto ity hôpitaly manakavaly ity ary ny LMS no nanorona ity toerana ity toby ity efitsika maizany efa hatrany amin'ny taona 1891 no efa nandray an-tanana ny boka ny efitsika tsy manilika anareo manak'izay ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho azy reny ny voninahitra fa ao amintsika hatrany ny vitay ivavaka isika Tompon'Andriamanitra reny tsara indrindra misaotranao mandray an-tanana ny manjoanahy na dia tsisy mandray an-tanana lay azy hainao izany Jesosy fa zahay mitoetra mahay manandratra anao manatona anao mitaraina aminao mandohalika aminao ka sahiteny fa hainao no mamonjy ahy hatramin'ny fahafatesana dia ninjitra ny tananao ianao ka na ny fasana aza ho resinay ray le io zay ny anaraka ho amasinina ny anarana ho tonga ny fanjakana atao aniny sitraponao ity an-tany tahaka ny anaraka mianiny ny anina sahaza ao anay ary mamelany irikay tahaka ny namelana izy miloka taminay ary aza mitondranay amin'ny fakampana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay dia marana sady ty fotompo avana ty isika riavana koa ny hira fahatelo ambin'ny folo sy dimanjato andininy voalohany iraitsika dia andray mitsodrano avy amin'ny tompo isika riavana iara-mitsangana isika
raiso riavana izao tsodrano omeny tompo Andriamanitra ho anao izao raiso amin'ny finoana izany dia ho tanteraka aminao. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mipetsika inareo havako mivavaka mangina. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Itain'Andriamanitra tsika rehetra.